mivavaka isika. Misaotranao zay re Jesosy fanomenao ity fotoana mamina ity. Dia ampianarin-dray zay amin'izao fotoana anio izao mba atahotra sy ho tia ary atoky anao mihoatra noho zavatra rehetra araka ny didy izay nampianarinao anay. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana sy anirina raha nangatana izany vavaka izany. Amen. Risako lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny perikopa izay anjarantsika amin'izao alahady fahavalo ambin'ny folo manaraka ny trinité izao dia araka izao soratra ao amin'ny filazantsara ny Marka. Marka toko fahafolo andiny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andiny fahafito amby roapolo. Toy izao no favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nyvoavoaka nankenan-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanantona ka nandohalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe, mpampianatra tsara, inona no ataoko handovaky fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamon'olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety vavolombela mandainga, aza manambaka, manajany renao sy ny renao. Ary hoy izy taminy, mpampianatra, zany rehetra zany efa nitandremako hatran'ny fony aho mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe, diso zavatra ray aloha ianao, mandehana amin'io izay rehetra anananao ka omeny malahelo dia anarakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka. Dia nanjombona teriny tarehany tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary Jesosy nijery nandidana ka nanao tamin'ny mpianany hoe, manahoana ny satry nidira mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny mpianany dia gaga tamin'ny teniny, fa Jesosy namaly indray ka nanao taminy hoe, hanaka, manao ahoana na satry nidirany matoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moramora kokoa nidirany rameva amin'ny voty fanjaitra noho nidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe, izay indray no azo vonjena. Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen. Tantara efa diso haintsika loatra izy ity, Jesosy le mpanan-karena. Sika ao amin'ny klasy bien dia mahay anazy tsara mihitsy le mpanao ny boky avy anaraka. Ny hojerentsika manokana an'io dia ny andiny fadimy amby roapolo dia le manao hoe, moramora kokoa no idiran'ny rameva amin'ny voty fanjaitra no nidira manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Marobe isika no mandray diso ity teny ity. Eny fa na dia ny olon-dehibe azy ka ho azavaintsika izy ity anio. Iza nefa nahita rameva? Ye, maromaro vitsivitsy ihany. Na mijery boky aritsika dia mety misy amin'ny teny frantsay dia latsoika hoe chameau. Biby ngeza be zay izy zaro any amin'ny Palestine any amin'ny désert any mampiasa azy io. Biby lehibe dia misy an'le trafiny be iny izy. Trafiny anakirony azy. Fa misy karazany hafa trafiny anakiray fa ny trafiny anakirony ny atao hoe rameva le chameau eto. Dia izy io dia ampiasain'ny olona hitondrana entana be lehibe. Satria zao amin'ilay izy le misy trafiny iny dia misy tanjaka be ao aminazy. Mbola matanjaka noho ny omby. Dia afaka mandeha amanora izy mandritra ny tontolo andro izy mandeha foana. Tsy mety reraka. Ny soavaly mety reraka fa izy tsy mety reraka satria misy hery be dia be aminazy sady tsy mihinan-kanina izy no tsy misotro rano dia ampiasain'ny olona any amin'ny désert any izy mandeha sady mitondra entana no mitondra azy. Dia ny jiosy dia anisan'ny nampiasa azy io. Dia manodidina an'i Jerosalema dia raha nandinika isika misy manda. Tamboho ngeza be zany manda zany. Misy mananarana manda tsika ireo. Dia rehefa miditra ny tanàna misy manda dia misy vavahady ngeza be mihitsy izay sarotra mamoa azy. Dia ny tanàna ny asan'ny manda moa zany dia miaro ny tanàna, tsy idiran'olona hafahafa. Dia na izany na zany amin'ireny tanàna manda ireny dia misy varavarana kely idiran'ny olona sasatsasany. Io natao hoe voty fanjaitra. Azavaiko tsara. Ity manko ny eritreretintsika. Malala an'ity daholo tsika. Hito fanjaitra hito, ye. Dia le voty fanjaitra ty lohan'ity. Tsika manjaitra mahafantara tsara hoe somary sarotsatra mampiditra kofehy anatin'io fanjaitra io. Ka tsy ity fanjaitra ity ny resahan'i Jesosy.
satria nahoana ny rameva de tsy atony naty mihitsy nantsika olombelona ary nantanantsika raha tsy atony nato ka raha ohatra ozytsika hoe satra raha ity netrerentsika hoe ny rameva tsy tafiditra anatin'ito ny rameva moramora kokoa manakare ny rameva nidirany tamin'ito nidirany manakarena fanjakany lanitra de diso be isika satria zao ny rameva tsy ho tafiditra ato na ovina na ovina satria raha vao amin'ny fomba hoana moa nidirany rameva ato zany hoe zany raha ho raisina am'izay izy de lasa ohatrao ny tena Jesosy hoe tsy ho tafiditra any fanjakany lanitra ny manakareny zay diso be mihitsy n'izay satria zao tian'Andriamanitra ho tafiditra ny any an-danitra daholo ny olona rehetrarehetra ary izy moa tsy mila harena atsangano tanana zay tsy mila vola atsangano tanana zay tsy mila harena mandaingitsika raha mitena an'izany hoe tsy ilaina ny harena ilaina ny harena zany hoe ny olona manakarena de tokony hisy foana ary ny harena nge tsy voatery hoe le vola be na le trano be na le fiara tsara tare fa na de manana vola ary zato ary anao efa harena zay ka ny tiany Jesosy ambara tsy hoe akory hoe rehefa manakarena de tsy tafiditra ny an-danitra satria tsika manakarena daholo isika ireo ka tsy tia mihitsy le vody fanjaitra tiana resahana fa le vody fanjaitra de zao le varavarana kely amin'ny manda iny raha jerentsika zao ty trano ty dia ty misy varavarana kelikely varavara kelikely azafady de somary manahirana mampiasa azy am'le varavara kely mahazatra atsika reny de tahaka an'izay koa le vody fanjaitra tiany resahana Jesosy de le varavarana kely miditra ao tanànany Jerusalema de raha vao misy rameva mitondra entana tonga eo ka ohatra efa midy le vavady lehibe de eo izy miditra zao nefa araka makely an'izay varavarana zay vavady moa zany ny tena marina de tsy tafiditra eo le rameva fa zao mila isorona le entana hoentiny aloha zay faharoa mila mandoalika izy miditra eo zay vao tafiditra zay le hoe satra be nidirany rameva amin'ny vody fanjaitra de ohatran'izay koa le mpanakarena raha ohatra mbola mifikitra am'le entana zany le rameva de tsy mandoalika de tsy tafiditra de ny mpanakarena raha mbola mitazona an'le harena io raha mbola mifikitra amin'ny harena de tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay ny tiany Jesosy ambara risiko lalada malala fa be deabe manko tsika mandray diso an'ity teny ity de raha ohatra zany te ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra de mila tsy matoko ny harena Andriamanitra foana ny tokony atahorana sy ho tiavana ary itokisana mihoatra ny zavatra rehetra zay le hevitra ny didy fa voalohany ampianarina antsika any amin'ny sekoly alahady ihany dia mila isika zany mafony harena rehefa misy zavatra atao am-piangonana na tsy ao am-piangonana ary fa amin'ny fanampinana namana rehefa misy zavatra atao de tsy mijery ny harena foana tsy matoky amin'ny harena tsy mikatsaka azahoana harena eto tany foana fa mila isika rehefa mila izany ilaozana ny harena araka ny teny Jesosy eto alitsy hoe ilaozana fotsiny ny harena fa le toyany de zao aza diny hoe meo ny malahelo anarakitra andao ary avy aninao izy avy anaraka an Jesosy zany ny fahasoavan'i Jesosy sy Tompo omba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombona avy amin'ny fanahy-masina ho amintsika rehetra ny aritra amin'izao ka ho mandrakizay amen ivavaka isika sotranao indray zay ry Tompo nomenao zany teny izany ampio ary izahay mba ho tahaka ny rameva vonina andao ny harena sy vonina izay iondrika mba hidirana ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy hifikitra amin'ny harena ka sanatria tsy ho tafiditra amin'ny fanjakanao amin'ny anaranao mavonjy nanaovana zavavaka izany amen Nunaya tukani fyai na
Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Aide-nous à te craindre, à t'aimer et à mettre toute notre confiance en toi, plus que toute chose. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 18e dimanche après la Trinité est écrite dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 10, verset 17 au verset 27. Marc chapitre 10, verset 17 au verset 27. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se mit à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon à part Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends pas aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit, « Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces paroles, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il était très riche. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit, « Qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent très étonnés de ces paroles, mais Jésus leur dit encore, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient de plus en plus étonnés et ils se demandèrent les uns aux autres, « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regardait et leur dit, « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen.
Plusieurs d'entre nous connaissent très bien cette histoire-là. Vous qui êtes dans la classe B1, dans l'école du dimanche, vous connaissez très bien cette histoire-là. Un riche qui est venu voir Jésus, et Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il avait et de le suivre. Mais le riche ne l'a pas suivi, parce qu'il aimait beaucoup plus ses richesses que Jésus. Résultat, c'était difficile pour lui d'avoir le royaume de Dieu. Et il est à noter que cette personne-là n'était pas vraiment une très mauvaise personne comme on le pense. Si on a bien regardé, il respectait beaucoup de commandements. Mais le problème, c'est qu'il aimait ses richesses plus que Jésus. Alors il se peut qu'il y ait beaucoup de gens comme lui. On peut le voir, de bonne réputation chez nous, et pourtant, il aime beaucoup plus autre chose. Par exemple, ses richesses. Ce que nous allons voir en particulier, c'est le verset 25, qui dit qu'il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup de nous se trompent en interprétant ce verset-là. Tout d'abord, c'est quoi un chameau? Tout le monde sait ce qu'est un chameau? Exact. Un chameau, c'est une énorme bête, à peu près comme un bœuf, mais plus grand, qu'on utilisait auparavant pour aller dans le désert. Un chameau possède 2 bosses. Attention, ce n'est pas... Il y a une différence entre le chameau et un dromadaire. Hein. Un dromadaire possède une seule bosse, mais le chameau possède 2 bosses. Alors, les bosses de chameau, comme les bœufs chez nous, le zébu plus exactement, leur donnent de l'énergie pour marcher très longtemps dans le désert. Grâce à cette bosse-là, grâce à l'énergie que leur procure leur bosse, ils n'ont pas besoin de manger, ils n'ont pas besoin de boire de l'eau, mais ils peuvent marcher pendant des heures et des heures et des heures. Alors les Juifs les utilisaient pour transporter leurs affaires, pour leur transporter, lors des déménagements, lors des longs voyages. Voilà comment ils utilisaient leurs chameaux. Et dans des villes comme Jérusalem, fortifiées, il y avait de grandes murailles. Et les visiteurs ou les habitants entraient par des portails. Mais la nuit, ou dans d'autres moments, les portails étaient fermés, les grands portails. Mais il y avait des petits portails pour ceux qui étaient attardés pouvaient rentrer. Et c'est de ce petit portail-là que nous allons parler. Le trou d'une aiguille. Beaucoup d'entre nous pensent à cette aiguille-là. Oui, il s'agit bien d'une aiguille. Pour ceux qui savent coudre, vous savez très bien combien il est difficile de faire entrer un fil dans le trou de cette aiguille-là. Et pourtant, Jésus dit que il est beaucoup plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille par rapport à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'un chameau pourrait entrer dans cette aiguille-là? Même moi, je ne pourrais pas entrer dans cette aiguille-là. Donc c'est tout à fait faux si vous pensez à cette aiguille-là. Parce qu'un chameau n'entrera jamais dans cette aiguille-là. Et si on interprète ainsi ce verset-là, les riches n'entreront jamais dans le royaume des cieux, ce qui est tout à fait faux. Car Dieu veut que tout le monde entre dans le royaume des cieux. Or, tout le monde a des richesses. Même si vous avez un billet de 100 ariars, c'est déjà une richesse. Donc, personne d'entre nous n'entrera dans le royaume des cieux si c'est ainsi. Le trou d'une aiguille dont Jésus veut parler ici, c'est le petit portail pour entrer dans la muraille de Jérusalem. Alors pour y entrer, il faut qu'on décharge le chameau de toutes les affaires qu'il emmène et qu'il porte. Ensuite, il faut qu'il marche à genoux. Et c'est après cela seulement qu'il pourra entrer dans le petit portail. Voilà ce que Jésus veut dire par le fait qu'il est difficile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille, c'est-à-dire par le petit portail d'une muraille. S'il n'enlève pas ses affaires, s'il ne marche pas à genoux, il ne pourra jamais entrer. Voilà ce qu'il faut faire exactement pour les riches. Si les riches aiment plus leur argent, plus leur richesse que Jésus, ils n'entreront jamais dans le royaume des cieux. Mais il faut qu'ils se débarrassent de leur richesse.
il faut qu'ils aiment Jésus plus que leur richesse. Comme le chameau se débarrasse de ses affaires et qu'ils se mettent à genoux. Parce que si les riches aiment encore plus leur richesse, ils ne pourront pas penser à Dieu. Mais il faut qu'ils soient humbles. Il faut qu'ils enlèvent leur richesse. Il faut qu'ils acceptent de se mettre à genoux. Voilà seulement, après cela seulement, qu'ils pourront hériter du royaume des cieux. Parce que le chameau, lorsqu'on lui dit d'enlever ses affaires et qu'on lui dit de marcher à genoux, il accepte. Mais les humains, lorsqu'on leur dit de laisser leurs affaires, d'enlever leur richesse et de marcher à genoux, c'est difficile pour eux. Voilà pourquoi il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Nous te remercions encore, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous à t'aimer plus que tout. Et que les richesses que tu nous donnes, qu'on les utilise uniquement pour le bien, mais pas pour que ça soit comme une idole pour nous. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Sasatra, sikatili ya safatratra.